dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anarahanao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany tonga ny fotoana izay ny fampiandrasantsika ka eto no hiarabako antsika mpanaraka tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao fotoana izay mifanomezana dia ifanajana izany ny resaka izay ataontsika eto ho izahantsika atao amin'izay farany mahafoy azy no ny fangatany maro amin'ity fahasarotany mega ity lafo vidy izy amin'izao ka ny votoaton-dresaka dia makasika ny raha mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao marimarina kokoa ny resaka fanamborana ny kolonely fanampera any amin'ny faritra antsimo Madagasikara any Toliara diso fantatra loatra ny zavatra misy mahakasika ny base Toliara io tsy projet voanisy tamin'izao fa ny filoha maro ny fandimbya de samia niezaka nanao zay vitany makasika ny fanokafana ny fitrandrana fasimainty ao amin'ny base Toliara ka izay indrindra no itondrantsika fanazavana eto sy resadresaka makasika an'izay fisokafany fitrandrana nio base Toliara io sy ny fombafomba atao ny fitondram-panjakana zay tarihin'ny presidentsika amin'izao amin'ny fomba rehetra itadiavana tsy anajana ny lalàna velona sy ny anaovana tsindry ny vahoaka malagasy maneho hevitra na koa mitaky ny zony iza moa i kolonely fanampera zaho tsy dia ibahana amin'izay loatra amin'ny fampahafantarana izay kanefa kosa raha ohatra ka ny rehetra eto mitaky ny famotsorana azy famoahana azy tsy misy fepetra tsy misy atakandro dia dikan'izay manana ny maizy azy io rangahy io raha ny fahafantarako azy ny fahakelinay fotsiny dia efa nanana ny lazany izany kolonely fanampera izany ary tsy nisy ny faritra teto Madagasikara no tsy naniry iasany zany ray mandreny izany no ny fahitsiany no ny fahamarinany ary indrindrandrindra ny fitiavana ny tanindrazany na vita nampandry tany zany ary ny aikan'izany ny ankamaroany malagasy rehetra ka noho nyzay anton'izay no mametraka azy isany ray mandreny any amin'iny faritra antsimo iny indrindrandrindra fa ao amin'ny renivohim-paritany Toliara matoa ny rehetra manaiky anao ray mandreny manaiky anao ho olobe ihany koa dia vokatra ny zavatra zay nataonao raha ny taona mbola betsaka ny olona zay zokiny mitovitovy taona aminy kanefa tsy misy mametraka azy ho olobe fa mety ao amin'ny fianakaviany ihany dia tapitra hatreo fa io rangahy io dia ny rehetrarehetra mahafantatra ny toetrany mahafantatra ihany koa ny asa zay nataony zay ny sombitsombony ilazako an'izay fa olon-dehibe izy io ary efa misotro ronono fahitako azy ary ny fahitany maro azy ihany koa dia tsy olona mbola hiady toerana na ho filoham-pirenena na ho premier ministre na koa gouverneur na ho ben'ny tanàna na ho solombavam-bahoaka izany olona izany raha misy angambany ataontsika lo olona no mety miendrika an'izany olona izany satria ekeny rehetra ekeny maro ho ray mandreny ny fanontaniana mipetraka dia izao tsy azo atao ve no mijoro tsy azo atao ve no mitaky ny marina manoloana ny raharam-pirenena izany raharam-pirenena izany tsy raha rahan-tokantrano na hoe vitany kinamanamana fotsiny na ny fitondrana ihany ny manao zay mety aminy fa rehefa tsy mety aminy dia tsisy olona mahazo maneho hevitra zany angambany miala tanteraka amin'ny fenitra demokratika zay no safiditsika
tsy nametraka mpanjaka atsika fa nametraka filoham-pirenena, zany hoe filohan'ny malagasy rehetra. Ka raha misy ny zavatra hotapahana, misy zavatra atao, tokony misy ny fifampiresahana, misy ny maromarotra iraisana. Kinanjo izany zavatra resahantsika izany tsy misy fa mandeha ilany. Raha misy ny fidinana atao, ny fifampiresahana atao, dia ny mpiaradia amin'io bazy io ihany no mahazo vahana. Hitantsika misy mpitondra fanjakana mihitsy miaraka amindreo, manao ny famononomby, manao ny fifampiresahana amin'ireo antokon'olona, izay hitantsika manaiky an'io bazy io. Nefa ny ankilany koa zany ren'ny olona zay miaraka amin'ny maronisa, miaraka amin'ireo ray aman-drenireo, rehefa manao zavatra dia tsy maintsy takina ny taratasy fahazahoana lalana. Rehefa angatahanao zay zavatra zay nefa any amin'ny tompona andraikitra tsy misy valiny. Inona fahazahoantsika an'izay? Zay ny lazako eto fanavakavahana, tsy fampitoviana ny samy malagasy, indrindra fanaovana tsinotsinona ny fanehoan-kevitra. Nefa zay tsy mety zay. Ary raha ohatra ka zay no zavatra ataonareo, tsy maintsy miafara ihany amin'ny fifandonana zay zavatra zay. Tsy maintsy resahantsika zay zavatra zay. Matoa misy ny contestation, misy ny tsy fanekena an'io bazy toliara io, araka an'izay fa natsidiko teo aloha, fa tany amin'ny deuxième république efa nisy an'io zavatra io. Mazava ny tenin'ny amiral Dider Ratsiraka indrindrandrindra mahakasika ny colonel Fanampera nataony ohatra tamin'izany hoe efa 90 taona no nanao étude d'impact environnemental zany zahay mahakasika an'io bazy toliara io. Fa rehefa nojerena dia tsy hiteraka tombotsoa no ny fantiantoka ny fanokafana an'io bazy io, dia ravan-jambany ny étude zay natao tamin'izany fotoana izany. 90 taona betsaka zany, ary efa namadimbadika reo efa nanao ny zavatra rehetra, fomba rehetra atao no ajaina ny antanatohatra rehetra mahakasika an'izay, fa dia zay ny valiny. Zany hoe fampiantoka ny vokadratsy no be kokoa no ny tombotsoa ho azo, dia najanona izy. Ka somary mahagaga amin'izao fotoana izao, izay fepitoana zay tsy voaja, ireo antanantohatra tsy najaina, nefa terena iroso amin'ny fanokafana an'io fododrafitrasa io. Ka zay zavatra zay zany no mampametra mpanontaniana eto. Fa ireo filoham-pirenena taloha reo ve no tsy mahay, tsy mahalala, sa tsy manan-tsaina, sa tsy ampy fitiavan-tanorazana? Inoako afampifanohitra amin'izany. Raha misy ny fampitahana nireo filoha zay nitondra, na efa lasa korazana, na zay mbola velona amin'izao fotoana izao, minohay maromarina nareo fa tsy tonga na eo amin'ny loaliky ny fahalalany sy fahendrena sy ny fahaizan'ireo filoham-pirenena taloha ny filoham-pirenenantsika amin'izao fotoana izao. Kanefa zay no zavatra misy, tereko masaka izy io, terena tao izy io, dia tsy maintsy miroso amin'ny fisamborana ny fanjakana mijoro amin'izao. Zay no mampametra mpanontaniana eto fa maninona no terena, ary zay olona mitsanga sy mijoro mitaky ny mangarahara amin'izy io dia samborana ho avokoa. Dia zao ny zavatra misy, fanamborana n'io ray aman-dreny io, zay ray aman-dreny ary ataoko hoe ikony mihitsiny amin'ny province ny Toliara, indrindra ny faritany ny firenenantsika ray manontolo, légende vivante zany Fanampera izany, manana ny maizy azy amin'ny foko misy azy amin'ny tanàna zay misy azy, ary ireharehany faritra zay misy azy. Nefa zao zavatra misy, ray aman-dreny io na tianareo na tsy tianareo, ka tokony hisy fifanajana amin'izao zavatra zao, satria mampatsiahy miala tsiny za tena olona tena tsy mankasitraka mihitsy ny fanavakavana amin'ny samy malagasy, tena tsy ekeko zay, ary tsy maniry ny isiany tsy fifankazahoany samy malagasy.
ary tsy indrindrandrindra tsy maniry ny siany adipoko amin'ity firenenantsika ity. Efa tsy misy fitakiana federalisme ary tsy tanteraka hatreto. Ny province autonome zay efa njoro noravaina tsy misy amin'izao. Ny décentralisation taoriana ny crise 2009 zay ny fanarahana ametrahana ny décentralisation effective ao anatin'ny lalam-panorenana tsy ampiarina amin'izao fotoana izao. Dia rehefa tsy ampiarinao dia izao ny ataony. Mandeha vilana, mandeha ila ny fanapaha-kevitra amin'ity firenena ity ka tsy misy lalàna ajaina mihitsy. Dia zao mampamerana manontaniana hoa rehefa mialatsiny milaza an'ity rehefa zanaka ny faritra zany no mijoro amin'ny zavatra anankiray tonga dia fanamborana fanagadrana. Jeronareo ny olona rehetrarehetra zay nitsangana tamin'ny raharahany fifidianana solombavam-bahoaka tany Avangaindrano. Misy ray aman-dreny Sojabe, Tangalamena zay voasambotra amin'ny faritra igny fantatra sud-est zany. Mijoro mitaky ny marina ary ny tena loza tsy gadrainy amin'ny toerana zay misy azy io fa afindrany any amin'ny faritra hafa. Zao any Tuléar mijoro tsangana io ray aman-drenitsika io. Aiza izy amin'izao tsisy mahafantatra fa raha ny feo miely dia nampiakarina any Antananarivo tsy voasambany. Dia za mba mametra-panontaniana amintsika rehetrarehetra amin'izao fitondrana izao dia fa maninona atsika zany manao an'izay fomba fiasa zay. Nisy ny raharahany Ambotrimanjaka fanoerana ny projet présidentiel Ambotrimanjaka ny tao arivon'ny mamo. Nareo mieritreritra zany matoa ny emotra ny fitonam-panjakana tsisy ray aman-dreny ao aoriana ary tsisy ray aman-dreny mijoro, tsisy ray aman-dreny mitsangana fa maninona tsisy arrestation. Raha lehibe ny tanàna vaovao zay atao Ambotrimanjaka dia nefa tsisy olona voasambotra ka ny hoe déplacé na avy eto Antananarivo nafindra any Nosy-Be na nafindra any Tuléar na Fort Dauphin mba ampangina an'io raharaha io. Tsisy io. Zay le lazaiko hoe misy ny fanavakavahana, misy ny tsy fampitoviana ny samy malagasy. Fa rehefa izy zay azonao samborina ary tsy mieranao tsy asianao antra fa mizanaovanao azy. Ka manipy-any aho an'izay teny zay mba ho fantatra ny malagasy rehetra fa firenena ty ary misy lalàna mifehy azy ary tokony ampiarina ny lalàna amin'ity firenenantsika ty raha mila fahombiazana antsika. Tsy hita zay hatreto. Dia zao no zavatra misy. Ka ny olana eto dia zao tsy misy intsony ny mangarahara. Ny fitondrana miezaka manao communication zay mandeha ila satria tsy misy olona manaraka, olombitsy ny manaraka dia terena izy. Tsy misy ny fampahafantarana ny malagasy an'io foto-drafitrasa io. Araky ny tokony izy. Ny cahier de charge moa hatreto tokony ampahalalana ny vahoaka rehetrarehetra, vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ohatrinona no nampanofana an'io tany io. Ohatrinona ny vola tokony hiditra ny fanjakana malagasy isan-taona. Ohatrinona ny vola tokony hiditra hiverina amin'ny faritra zay misy ny orinasa io. Inona tokony hazavaina dia tay ny tombotsoany raha ohatra ka mandeha izy io. Fa tsy voizina fotsiny hoe zahay mamorona asa nefa ny fanoerana nefa ny misy olona ihany andehan'olona manohitra ny foto-drafitrasa zay ataonay. Tsy ohatran'izay le izy aza hoentina ohatran'izay enana zay maneho ny fitiavan-tany razana. Aka ohatra vitsivitsiny ao. Tsy avelantsika io Bazy Toliara eo fa mba hantany ny filohan'ny repoblika aho raha manan-kavaly izy na manan-kambara makasika ny varotany nanomezana permis na fampanofana ny viny Soalala. Faritra Boeny sy Melaka moa mitambatra amin'io satria Besalampy sy Soalala no toerana hitrandrana ny viny Soalala io. Ohatrinona no vola azo amin'io viny Soalala io ary nanaovana inona ary inona ny tombotsoa nazon'ny Soalala sy Besalampy na région Boeny. Boeny moa zany misy hôpitaly nataonareo any Mahajanga. Fa Soalala sy Besalampy zay toerana hitrandrahana an'io vy io. Na chiffon na lamba avy nanaovan'ny filoham-pirenenantsika
sy ny fianakaviany tsy nateriny any Besalampy tsy nateriny any Soalala asa azotsika fandehany zany zavatra ohatran'izany mahatonga anareo tsy maritoerana androany mahatonga ny vahoaka malagasy androany tsy matoky anareo satria purement fitiavantena ilay izy avidinao fananam-pirenena dia rehefa aveo tsisy tombotsoa miverina amin'ny toerana zay misy an'ilay zavatra otrandraina zay mahakasika ny viny Soalala raha mahavita mamaly an'izay filoham-pirenena inona ny zavatra nazo ny Besalampy sy Soalala tamin'ny viny Soalala fantatra fa nisy vola 200 millions de dollars no nazo tamin'io nankaiza viny Soalala zay mifandraiky zay moa resaka minier mifandray an'izay koa tsy miroro région Melaky fitaka be vava no atao amboarina ny lalana tsy mety vita ho atao amin'ity taona ty mbola tsisy fanomboany ary raha atao le izy tapitra eo amin'ny déviation akanany Huile Lourde ny lalana zay amboarinareo terrassement koa zany hoe région Melaky ray manontolo zany ifiranareo zavatra ohatran'izany no mipetraka ny nosy Sakatia nosy ao nosy be zay hanesorana mpiray-tandrazana aminao ireo tompony tany ireo tena tompony tany razana mivantana ho an'ny malagasy rehetra io eto tsy manohitra ny projet présidentiel rehefa zavatra tombotsoam-bahoaka zaho angambany fantatra anareo fa rehefa zavatra marina mety zaho manaiky hitanareo angambany nisy prevo maromaro hitanareo rehefa mijoro zao ny zavatra anankiray dia mijoro hatramin'ny farany fa rehefa zavatra tsy ekeko izy misy raison le izy anehoako aminareo fa io filoham-pirenena antsika tsy filoham-pirenena hitondra firenena fa mitondra vatantenany sy ny manodidina azy fotsiny dia ankoatran'izay tsy olombelona aminy io nosy Sakatia io nosy anankiroa angambany Mitsio sy Sakatia no mila efa azo ny mpandraharaha vahiny ka tsy maintsy hanesorana ny mpiray-tandrazana amintsika tsisy zavatra mazava mahakasika an'io tsisy fa hoe esorina fotsiny satria tsy manana taratasy ireo olona zay efa nipetraka tao le malagasy mipetraka ao tsy manana taratasy ara-dalàna noho ny tsy fananany noho ny tsy fahaizany everiny fa tandrazany io ao izy mipetraka mba nisy ve fanonerana andreo olona ireo na ny ariary tsy misy fantatra atsika fa zany mividy nosy zany tsy moramora valeran'ny nosy mandeha any amin'ny millions de dollars tsy mahalala n'izany vola zany fa vola be zany dia tsy fohy ny filoham-pirenena atsika ny anome na arary zato andreo mpiray-tandrazana amintsika reo moneranao afindranao tanàna reo omenao trano reo omenao fitaovana reo satria mpanjony reo raha mpamboly amenao fitaovana ihany koa dia amena vola zay iainandreo tsisy dikan'izany raha valeran'ireo nosy reo fa tsy atao no ny fanambaniana ny mpiray-tandrazana za kosa tsy manaiky an'izay ary za tsy mety an'izany mihitsy ninona ny zavatra ho ataonareo hoe fanambanimbaniana ny vahoaka malagasy ireo zavatra no tany saiko reo betsaka fa ireo aloha no tany saiko ilazako fa tsy matoky any fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena io ny vahoaka malagasy iray manontolo ka noho izany sarotra no ampanaiky n'olona be fahatany ny fanerena zay ataonareo horesaitsika io bazy io fa aka ohatra fotsiny eo vitsivitsy dia mba afantaranareo tena zay marina kany zava-misy atao amin'ny firenena tsisy matoky ny filoham-pirenena io posena foana aparitaka fa hoe mila manao asa mila mamorona asa ny fitondram-panjakana efa firy ny asan'ny firononareo nanomboka nareo tonga tamin'ny 2009 avy aloha 2009 fa 2018 mandraka ty androany to betsaka ny orinasa nidy ny dianareo noravainareo zany no zavatra misy ka amin'ny fomba hoana no ilazanareo fa mamorona asa nareo tsy resaka asa io fa tombotsoa manokana iverenako foana zay tombotsoa ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy manokana no mahamaiky azy no mahamay azy fa tsy tombotsoa ny malagasy velively raha ireo zavatra ny tanytsaiko reo firy ny orinasa no dianareo ny tao majanga fotsiny aiza ny filiera crabe am'izao
anjaranareo mamaly valionareo raha ohatra ka manakambara nareo vonoinareo filière crabe am'izao vonoinareo ny fandraharana amin'ny économie bleu amin'ny faritra rehetrarehetra am'izao fotoana izao misy détail fa mbola tsy ho resaiko eto potehinareo tsy marina raha ilaza nareo fa mamorona asa nareo mamono asa nareo ary mamoroa ny mpandraharaha malagasy mamono ny orinasa malagasy mba azahoanareo tombontsoa manokana ao anatin'izay fantatra ny fomba fisainanareo tambatra fantatra ihany koa ny fomba fitantananareo ka izany mahatonga ny olona zany tsy matoky ny zavatra rehetrarehetra zay ataonareo ohatra farany alohan'ny iverenantsika amin'ny base toliara afaka manazava ve ny fanjakana malagasy natonga ny olana disadisa amin'ny Madagasikara sy Komoro misy fandraisany be zay amin'ny tsy fatokisany voaka malagasy anareo satria ny resaka volamena no natomboan'ny tantara eto fa zany kolera zay dradradradraina izay mezahana mediatisena tamin'ny fanidina ny frontiera io fifandraisana amin'ny Komoro sy Madagasikara dia zavatra tsy marina velively nisy ny corona fa tsy azafady nisy ny kolera fa tsy tonga amin'ny stade hoe tsy afaka idirana na tsy afaka ifandraisana io firenena io profonzany dia zao mivezivezy ny sambo avy amin'ny firenena-kafa mandeha amin'io toerana io ny avion rehefa Madagasikara nanidy frontierany ny olona anankiray zany mandeha any Nairobi na mandeha any Tanzania dia afaka mifandray amin'ny Komoro izany hoe mbaribary fa resaka volamena no ny antomboany no antony na tonga ny fanidina ny orinasa tsy jerena amin'io hoe firen'ny ny asa firon'ny fifandraisana Komoro Madagasikara firy ny malagasy mahazo tombony amin'ny fifandraisana Komoro sy Madagasikara ny mpandraharaha ny mpamboly ny mpanjono ny mpisehatra amin'ny resaka toekarena amin'ny ankapobeny na amin'ny faritra igny na amin'ny faritra hafa dia samy mahazo tombony amin'ny fifandraisana amin'ny Komoro zany fa tsy ny raharainy ty fitondrana ty zay mandeha manarivo ny amanaliny no mahazo tombotsoa amin'izany tsy raharainy zany nefa izy eto miresaka hoe anome asa amin'io resaka base toliara ho azavaiko mahabidon an'io zavatra io tokony ho ampy zay afantarantsika fa fanjakana mpamotika reo fa tsy mpanangana mpanimba reo fa tsy mpanarina fa resaka mila hovoizina fotsiny ny filazana fa hoe amorona asa zahay asa ho an'ny zanaky toliara io kasaina atao ao amin'ny base toliara io zay zany no isitomako ny sainareo hoe olona tsy aptareo olona tsy patriote reo fa olona misera amin'ny fitondrana amin'ny firenena ty misera fotsiny no ataondreo ary zay no zavatra tokony haizantsika ny tantara misy sokajin'olona tsy tokony hitondra firenena miala tsiny aho raha miteny amin'izay za tsy miteny karazana fa sokajy zany hoe misy olona hitanao hoe tsy apta izy mitondra firenena fa oentin'le firenena dia zao tsika latsaka ankaterena izao ka raha ny base toliara zany no antony ilazana fa hoe amorona asa indramiko ny tenin'ny présidence teny zay ny teny hoe voasoratra atao amin'ny cahier de charge fa eo amin'ny 480 no asa zay ho zarainao 480 za tsy miteny hoe tsisa zany fa raha oharina amin'ny resaka olana tsy fananana asy atao Madagasikara tsisy dikany zany 480 zany efa betsaka ny zavatra ny sombatinareo tamin'ity firenena ty maneho an'izany iziny anankiray fotsiny tao mahajanga zay nodianareo no vonoinareo tantara hafa iny efa mihoatra an'izany ny olona miasa atao nefa nidianareo no ny resaka concurrence fotsiny dia nidianareo ny vonoinareo io izy iny mpanamboatra menaka atao mahajanga zay le teneniko aminareo hoe aza avadibadika ny resaka teneny fotsiny hoe misy vola be ho azonay amin'io zavatra io ao hoahy sy ny namako sy ny manodidinay dia zay fanaranareo any rehefa azoko io vola io zay fanaranareo any rapitso zay fanaranareo taranaky mialatsiny raha ohatra ka tsy maintsy milaza foko satria ny mikea no mipetraka amin'ny oala io ao amin'ny toerana midadasika ao ny vezo na andrano na antanety ny tagnalagna masikoro ny concerné mivantana amin'ny toerana io
tsy raha raindreo zany ny impact an'izany raha pitso zay lazako anareo zavatra ny tano saiko teo aloha zany misy isaintsaina anareo hoe ny vola ny intérêt manokana no mahamay azy fa tsy intérêt ny firenena mihitsy raha 480 no asa foroniny ao firy ny olona tokony ho ampina amin'ny fambolena avy tany faritra antsimo iny fahaleovantena ara-tsakafo zay fotsiny tokony ampisainantsika mandeha manarivony ny mpamboly ao zany hoe raha ny vatsina fitaovana reo zany efa asa ny tombo ary mandroso mahavita ahafana manenjika ny politika ny fahavitantena ara-tsakafo fa maninona tsy atao zay fa 480 no rangaranga nefa million de dollars ao ambadika ao zay ivantana am-posony zalahy misaina nareo antimo mitsangana nareo antimo mijoroa nareo antimo tsy valipolo sy efajato asa no animbanareo ny tanànanareo animbanareo ny hoavy ny firenenareo ny faritra misenareo mila tokony misaina atsika zay zany raha ny olona misehatra fambolena fotsiny zay amin'ny resaka tourisme rehefa voa tsy azo idirana iny toerana iny no ny antony izy valanaretina mety iforona amin'iny aho efa betsaka ny manampahaizana efa nresaka an'izay tsisy olona ho tonga mazava ho azy amin'ny resaka fizahantany nefa ny faritra antsimo iny isan'ny mitazona toerana lehibe amin'ny tourisme eto Madagasikara zany hoe potika io secteur io tsy jerenareo fa asa maro vola hiditra amin'ny tanitsika zany very noho ny tsy fahaizantsika manapa-kevitra zay zany resaka tourisme resaka fiarina amin'ny économie bleu ny hazan-dranomasina sy ny karazany manodidina an'izay BDB ny mpanjonao na ny vezo na ny sara zay mipetraka amin'iny mandeha anarivony mba tsy lazako amanaliny zany ho very asa satria tsy ho afaka ampiasainao iny faritra zay anaovandreo ny fitsanjana ary tsy zavatra kely fa tena lehibe ka eto nareo zany iresaka ny 480 emploi fa hoe manakana développement nefa olona manaliny raha ny tatitra nataon'ny présidence teny any dia any amin'ny 40 000 ny olo very fivelomana amin'ny fitrandrana fampiasana anio base toliara io zany tokony ampisainantsika raha olona mandeha amin'ny efatralina no very fiainana dia ny olona valopolo sy efajato no ho ampianao ho avotanao zay zany no tokony hanentona ny saintsika rehetrarehetra hoe tao tsy teraka vokatsoa ho an'ny tanànatsika ho an'ny firenenatsika nge izy zany fa maninona ary raha miverina mifandinika dia rehefa aveo averina ny recherche atao ny étude atao dia rehefa tena voakajikajy zay dia tokony miroso amin'ny exploitation fa tsy terena rehefa terenao zany dikan'izay misy zavatra ambadika minoay maromarina nareo fa misy vola tokony fa efa iodinao ary tsy janona atsika fa hamantatra an'izay hoe inona ny zavatra miaingao fa rehefa fantatra zay tsy maintsy ampafantarina ny vahoaka malagasy fa ho voafitaka anareo antimon ary eto moa isorako manokana na ny ray aman-dreny ny olon-dehibe mitsangana amin'ny tsy fanekena ny fanaovana ny zavatra io antery ary tsy fanekena ihany koa ny fanaovana ny zavatra io zany amin'ny tsy fandiniana lalina tsy fampihana zay étude d'impact environnemental zay inina tsy aseho inina tsy atao amin'ny fanatanterana ny orinasa io izany zavatra rehetra zany no mampiahy ahy ny vahoaka malagasy eto hoe fa maninona ny taria fa maninona ny tatsya no tsisy zavatra manjary ary aza fitahana mihitsy zahay amin'ny resaka projet présidentiel fa tsisy projet présidentiel ka vitanyity fitondrana ty amin'izao raha tsy zavatra tsisy ilana azy aiza ny téléphérique ny dradradradraina voaja ve ny fepotona efa mandeha ve izy amin'izao anjaratsika mandinika an'izay projet présidentiel kianjany Barea aiza izy amin'izao vola lany fotsiny vola very fotsiny 77 millions de dollars nanaovana an'io kianja io nefa izy io tsy azotsika ampiasaina mba fa nisy enquête ve nataony
ny Cour des comptes manambara fotsiny fa tsisy fanameloana anizaniza amin'ny fahalaniany volatsika mitsisy antony. Zavatra efa vitana kianja telo lehibe mitovy amin'ny Mahamasina ary tsara raitra manerana Madagasikara nefa fanarenana no tao. Jeronareo vola very, jeronareo vola ho an'ireo angalarin'ireo. Ary iza moa n'olo tadiavinareo hino anareo? Betsaka zay very zay ary mbola mila manao hafa reo. Fa matoa ny olona mijoro androany, tsy manaiky androany no avy amin'ny zavatra nataonareo ihany io, zavatra fitsokinareo ihany dia nareo zao mijinja ny vokany. Ka za eto zany mameriny anareo ary milaza anareo tompon'andraikitra rehetrarehetra. Io moa novaina ny vondrotafika ny inona moa Toby mitondra ny groupement azafady ny groupement Tuliara amin'izao fotoana izao dia nisolona nomaly ny ao amin'ny gendarmerie pirenena moa zany misy an'izay. Za zany tehiteny raha tena tia tanindrazana nareo aoka tokony ijoro, aoka hanery indrindra nareo zanaky ny Toliara. Zao miteny eto zany mahazo ilan'ny Toliara, mahazo ilan'ny Degoa, mahazo ilan'ny Mahajanga. Tiako teneny mbola territoire koa afaka miteny ao. Ary ny zana koa Vezo ny telo voalohany. Ambarako anareo zay ho hainareo sao dia eritreritra koa nareo hoe mipetrara anao any Mahajanga tsisy raha hainao te ambarako anareo zaho zanaky Tuliara à 50%. Ary zanaky ny Dego koa zao no sibe Dego Mahajanga à 50%. Dia dikan'izay zany afaka miteny ao rehefa misy zavatra tsy mety ao. Tiako ampalalay koa anareo zay zavatra zay. Ny ray aman-dreninay ny asa voalohany tany alohan'ny tao aorianan'ny deuxième guerre mondiale tao Saint-Augustin niteraka amin'ny Vezo Afakandro. Io tompony anara io zany niteraka amin'ny Vezo. Dia dikan'izay zany raharaha ny malagasy io raharaha ampianakaviana ihany koa raharaha pirenena. Ka tsy zaho amin'ny masolombavamboaka androany mahita zavatra tsy mety ka hangina manoloana an'ireo zavatra hita fa tena misy fioaram-pefy ary misy fanararotana. Raha ilaina ny fahatongavana ihany tonga zahay ary vonona hiady amin'ny tombotsoany ty firenena ty. Tsy vidim-bola, tsy ambavam-bola. Firenena iraha manana tia fa tsy ekena zao zavatra izao. Zay no anentanako anareo zanaky Toliara jiaby. Isaorako eto isaorako bevata. Député Tinoka Roberto. Zay tamin'ny fanjakany SVM niaraka tamin'ny président Rajoelina izy. Tsy nanaiky ary nampiasa an'ity teny ty hoe extermination ny fanokafana fitrandrahana an'io base Toliara io fasy mainty ao Toliara io. Isaorako anao rahalahy. Lehilahy ianao tamin'ireny fotoana reny ary reharehany faritany Toliara. Ny fijoroanao, ny fasahianao tsy nanaiky hatramin'ny farany an'io base io. Ka eto mangataka aminao ndraiky koa. Efa nazo toerana tsara anao zao tsaratsara an'izay sady solombavambahoaka no vice-président ny Assemblée nationale faritany Toliara. Aseholy aroa mahalehilahy anao. Mitsangana anao ambarao ny Andry Rajoely hoe extermination io ataonao. Tsy meurtre, tsy empoisonnement, tsy génocide fa extermination. Zany hoe famoanana tanteraka, famafana tanteraka an'ireo foko zay nilazaiko tao regny. Masikoro, Mikea, Tagnalagna, Vezo, Sara miaraka. Exterminena nareo, esorina nareo amin'io faritany ny Toliara io. Na nareo mipetraka eo miaraka amin'ny aretina, na nareo esorina déplacé nany amin'ny toeran-kafa. Mbo malalaka aminay Mahajanga agny lafa lerany avy fotoa zay. Ka mba tsy hanegnena mitsangana nareo. Io place io mandalo mametraha nareo tantara. Minoay marimarina nareo ampodiko aminareo. Resaka ambarako androany, vava ataoko androany. Zaho tsy manohitsy an'igny amaray. Raha fanoerana mitondra maray, zahay mitondra n'ity firenena ty amaray. Rehefa zavatra tsy nekeko androany tsy ekeko amaray. Zay no tena izy zay rehefa zavatra tsy mety androany tsy mety koa raha pitso. Miovaova marina ny contexte fa kosa eto flagrant loatra. Raha ohatra mangina nareo zanaky Toliara, mitsangana nareo miara-tsy manaiky an'io. Fa impuissant zao fitondrana zao amin'io tery mahazo anareo. Androany anareo mety ravoravo mahita an'io ray aman-dreny io voasambotra. Fa amaray toronareo koa. Ary toeranareo mandalo, ary toeranareo efa malemy am'izao, mangozoozo am'izao, mijoroa nareo.
mba izany angambana navitra anareo raha pitso satria raha ny atezeram-bahoaka mety ohatra ny tokony ho izy raha izao zavatra misy zao na fitondrana ny ty firenena ty tsisy maniry loza eto fa fantatra fa very ty firenena ty ny rehetrarehetra antenaina amin'ty firenena ty mivadika aminy eny aza na ny mpitandro filaminana mivadika amin'ty firenena ty tsisy olo meritreritra atsika fa izany mpitandro filaminana izany no anodigodina rongony jerevonareo katany Anosibe makivy ene zany ary tsy Anosibe any nisy anio fa ho mahajanga misy an'izany koa fa mbola ho resahintsika fotoana mampety azy ilazako fa tena fa tsy mety fitondrana an'izao firenena zao satria sera resaka sera no priorité fa tsy resaka tanindrazana mihitsy zay zavatra rehetrarehetra mety avadika vola satria fa tsy afaka ilatsaka itsony nga iray ny rapitso tapitra hatreo zay tokony atonga sainantsika rehetrarehetra tsy anaiky an'izao zavatra ohatran'izao mitsangana isika malagasy rehetrarehetra aoka ny marina no takitsika tsy avelatsika irery reo namantsika voasambotra reo jereo nareo reo gadra prisonnier politique reo migadra amitsisy antony meloka amitsisy antony ny sasany amoronanao dossier amitsisy antony zany zavatra iainantsika eto ka avelatsika ve ny olona zay fa tsy mitovy nationalité amitsika hanitsakitsaka ny mahamalagasy antsika mialatsina milazany zay fa tena henatra ho an'ny malagasy hoentiny vazaha zany tsisy vara ny 29 mars zay ataontsika afaka pitso tsika zany hanao fampatsiarovana hifety tsy hifety moa zany fa andro natokana ny 29 mars 47 hatsiarovana andro ray mandrenitsika ny tolona ny ady tamin'ny fanjanahantany tsy naneky ny fanandevozana nefa tsika zao hoentiny mpanjanaka vazaha io mitondra atsika io enatra ho antsika zany eo anivon'ity firenena ty manerana an'izao tontolo zao eto ambonin'ny tany jereonareo tany Côte d'Ivoire am'izao jereonareo tany Sénégal mitovitovy ny lalam-panorenana atsika satria samby zanatany frantsay tsika fa tsy nanaiky reo ny olona milatsaka filoam-pirenena ao aminy ao manana double nationalité na sénégalais izy na ivoirien izy fa rehefa tsy feno ny fepetra de tsy afaka mirotsaka izy de isany am'izany resaka nationalité mitovy ny code de la nationalité tsika mitovitovy moa zany de jerevonareo le zavatra misy amitsika miresaka zao nametra-pialana ny olona nesory ny mahavaza azy rehefa ilatsaka président de la république au Côte d'Ivoire izy tany Sénégal koa mitovy am'izany ka ny antsika eto vazaha no mitondra atsika asa tsy haitsika dikan'izany andevo zany tsy haitsika dikan'izany zanatany zany za tsy manome tsiny satria fanana mihitsy ny apotena ny fanabiazana eto amin'ny firenena tsy fantatra intsony zany fitiavan-tanindrazana izany ary efa tsy hita intsony amin'ity firenena atsika ity any ka manaiky mora atsika na ny fitsarana zany na ny folo alin-dahy zany mitazapotsiny an'izao toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao ianareo de responsable mahatonga atsika hoentiny vazaha amin'izao fotoana izao za mamerina foana isaky miteny hoe raha ireo ray mandrenitsika reo na fantatra fa hoe any amin'ny 2018 nareo any amin'ny 2023 nareo hoentiny vazaha gasy zay manana nationalité tsisy olona nitolona amin'ity firenena ty teto satria tsisy olo anaiky matimaty fahatany eto de nefa iverina amin'ny fanandevozana ihany ka zao zavatra izao zany fa endriky ny fanandevozana zao satria ny olona rehetrarehetra zay tsy mitovy amindreo dia pitendreo ary oloreo fa vazaha reo olona zay miaraka amitsika reo fa manana trano any andafy any zay no zavatra tokony eritseretany vahoaka ny toliary eto hoe io olohany rehefa mahazo an'io vola be n'io fitrandrahana ohany ka hipetraka andafy agny izy sy ny taranakiny ary ny taranany tsy jaly koa raha tsy fa hoe matanjaka ity firenenantsika ty mitaky andreo bien malaky rehetrarehetra izay arena rehetrarehetra nangalarindreo na findrandreo ivela Madagasikara mbola tsy amin'ny fotoanan'izany tsika am'izao mbola malemy tsika am'izao mbola mahantra tsika am'izao mbola ampahantraina tsika am'izao mbola tsy eritseretina hatongavan'izany zany hoe ny taranaka mamparandreo tsy misy andro ny hijaly koa ka nareo ao no andeha hibaby any fahasambaran'olo reo ny paradisan'olo reo ambonin'ity tany ty eto idiranareo agnatin'ny afobe amin'ity tany ty eto izy nazavako teo zay vola tsy toko tsy foroany no sitrahandreo amin'ny fisokafana io zavatra io ka zay no mahatonga andreo mijoro eto fa tsy tombontsoanareo
raha resaka asa zany tsy mitombona mihitsy zany asa 480 zany mpamboly ao fotsiny fa mandeha amanarivony fa maninonareo novatsiana fitaovana efa asa zay ary io 480 tsy voateronareo koa mety isy vazaha mety isy karana mety avy any ivelany koa mameno an'io ary misy olo vavy amin'ny faritra hafa koa ho tonga any koa ny sisa ho anareo aminao chauffeur ndraiky mitimpo akata zay raha ho azonareo ka mila mampandiniky zay fa tsy hoe misy omby maty eto misy olo ame vola vitsivitsy eto mitsanga hoe sokafo olo alohan'ny manapa-kevitra manao raha mifandinikeky nareo lafa tsy ajain'olo mitsangana ka zaho eto manentana nareo rehetrarehetra igny ray aman-dreny igny atao zay voany igny tsy misy fepetra ary malaky avereno amin'ny taniny izy rehefa ho adiadinareo izy adidionareo amin'ny tany misy azy fa tsy déplacenareo atsaharonareo intimidation zay ataonareo io tsy mahasoa ny fihavanantsika io tsy mahasoa ny firenenantsika ty zao fantrahana zao mbola ampianareo zavatra hafa koa za tsy maniry ny ratsy fa ny ankamaroan'ny révolutionnaire gasy dia baka amin'ny tapany atsipony Madagasikara igny tapany atsimo igny tsy voahitsakitsaky n'izany colonisation zany igny tapany atsimo igny anisany tsy vaky ny fanandevozany gasy samy gasy tamin'ny conquête nataon'ireo mpanjaka natanjaky tamin'ny fotoan'androny dikan'izay révolutionnaire ny olona antsimony Madagasikara igny tantarandry monja zafady monja John ngamba tsisy tsy mahalala ny dadamonja zany olona njoro tamin'ity firenena ty ary minoay maromaro nanareo raha mbola teo zany olona rasako zany tsy nandeha io bazy io tsy nandeha io isorako anao ray mandreny colonel Fanampera ninonina ny zavatra zay ho ataondroanao tsy ho maty anao mipetraka ny tantara ary zahay zanaky nyty firenena ty zanaky ny toliara koa tsy hipetraky manoloana an'izay fa tsy maintsy ho tohizanay ny tolona ny fampandrosoana ilaitsika jiaby ilaitsika iaby fa lafa tsy hitatsika zay raha zay tsy ho sambatsika fa lafa miraty hagnandesa azy mba tokony handiniky tsika hieritseritsy hoe zay tokoa hahasoantsika va raha io laha ohatsy hisokatsy eo la raha hisokatsy eo firy raha roba koa aya tokony ametrahantsika tagnatsika aya tokony ametrahantsika tombokitsika amin'ny fanapa-kevitsy ataondreo manday baka agnabo agny olo manday agnabo agny zany tsy raha misy olo mahita eo ata raiky olo mavandy aby fa firy moa vandy nataondreo anareo antimo zay ary laha arian'ity Madagasikara ty laha misy place tokony handroso farany malaky nareo amin'ny faritsy antimo igny fa raha zay tsy hita zikitsika mivola zao vandy avao azonareo aminareo ao misy uranium aminareo ao misy safira maro ny pierre industrielle maro ny précieuse ny tourisme aminareo tsy azo ifampiresah ny ariana agnatin'ny ranomasy ny tany midadasiky mety ambolea tsisy olo mikonty an'io ka androany nareo misahirana amin'ny 700 asa ndraiky fa ifambarako anareo zao olo reo hamory vola hialandreo Madagasikara eto amaray nareo ndro ampibabendreo hadala ino raha nataony ty président manday ty aminareo ao ino raha nataony ao asa firy miforogniny ao ino fodrafitrasa napetrakiny ao ankoatsy ny vandy ka ho anareo zay ho an'ny faritsy hafa koa nareo avaratsy ao mifoaza koa tsisy varany nareo misy premier ministre tsisy varany nareo misy président ny assemblée nationale nefa nosonareo ravaravain'olo prétendraza aminareo tsisy tombotsoa azony mifoaza nareo mitsangana nareo na nareo miaraka amin'ny fitondrana io be ny tanàna zany na président fokontany zany na ireo sénateur zany indrindra fa ny ministre ary koa solombavam-bahoaka raha miaraka mitsangana nareo tsy mety zao stop mandiniky ireo ary magnaja anareo reo mba matahotsy anareo reo amin'ny décision zay raisindreo eran'ny Madagasikara anaovako an'izay fa tsy kantiliara ty foana mitsangana rehefa tsy mety karaha ataonay Majunga ao vandivandinreo aby io fa hain'olo fa tsika rehefa hangina mandady ny trambo rehefa tsy teny ianao iafarany ipetrarandreo mihitsy ny kabesonao lohanao mba tsy hanaovandreo maloto koa raha ohatra zao mbola
mangina tsy miteny ka zahay somary lavalava ndresaka zay nataoko teo a ka eto a io ray aman-dreny zay samborinareo a avoainareo votsoronareo ary ndananareo midina ny tuliara mifampiresaka amin'ireo ray aman-dreny rehetrarehetra ao izay tsy manaiky azy io aza terenareo ohatran'izao fa tsy mety lasa ny samy zanaky ny faritra ny samy malagasy no andeha hiady eo zay ny afarana zay satria fa betsaka koa ny olona miandry anareo zay miaraka amin'ity fitondrana ty izay manao an'io fisolelahana promax io ka tsy mety zay tsy mahasoa ny fiarahamonina atsika miverena anareo mitsangana anareo ianao président vice président de l'Assemblée nationale Tinoka Roberto ambarao andry Rajoely tsy mety raha io naoda tsy mety ka fanambaranao raha zay extermination toano hatramin'ny farany hevitrinao angamba zay mbo hamelanao amaray hamelanao amin'ireo bavira bêtise zay ataonareo amin'io faritany io ka zay gnahy anatsy ho anareo zanaky ny faritra anatsy koa apetrako aminareo mpitondra an'ity firenena ty amizao miverena amin'ny table de négociation fa zay ihany no nahatsara nampirindra ny fiarahamonina ny malagasy talohan'ny nitondranareo ka zay no lava zay ihany koa ny foy sotra nareo nanaraka hatramin'ny farany engany hiarina ty firenenantsika ty ahitantsika filoha tia tanindrazana mitsinjo ny voaka malagasy mampitovy lenta ary tsy manavakavaka ny zanaky malagasy rehetra zany no nandrasantsika indrindrandrindra filoham-pirenena tsy mavandy filoham-pirenena tsy mangalatra filoham-pirenena tsy misera na mody mianan-kendry izy nefa reo mpiaradia amin'eo reo mandravarava andretrarehetra zay ado ravaina amin'ny fomba ahoana moa tsy ilazany malagasy hoe ianareo dekopaky sasaha mody tsy miteny ianao nefa tsy mandrara ny hafa manao an'izay adalana izay miaradia aminareo dikan'izay tsy afa miala ao anatin'ny fandrobana an'ity firenena ty ny mpitondra atsika eto amin'ny tany sy ny firenena ka misaotra anareo makatsitraka tompoko. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?